eo anivon'ny vahoakany Andriamanitra. Eo anivon'ny vahoakany Andriamanitra. Manasanao anjoy izany tinitinika izany. Mpiara-midinika namana, mpifaliana indray no fanatrehantsika tava amin'ny alalan'izao fandarana izao, ka anlorako anao sy ny ankonanao ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miarahaba antsika rehetra, samy no tahiny, samy no tantanany, tafaraka indray isika ankehitriny. Faly aho mahita anareo ary faly miaraka aminareo, ka tononoko amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompony anjaka ao amintsika sy ny ankohonantsika avy. Dia ry araka hivavaka isika raha hanomboka izao dinika mahafinaritra izao. Ray malala any an-danitro, misaotranao izahay fa afaka miaona indray amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Fandaharana izay maminay satria fantatray fa amin'ny fotoana rehetra dia manome sakafo sahaza ho anay ianao. Ko ankehitriny ary omeo tokoa ny sakafo sahaza anay androany, dia apetraka tananao izao tinitinika izao. Ka ny faneona masina no anjaka amponay, anaran'i Jesosy. Amen. Eo anivon'ny vahoakany Andriamanitra. Tsaroana ve le andinina tao tadidiny? Exodosy 4:7 ka ny 7 izay manao hoe, dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nolazain'i Jehova sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe, ny teny rehetra izay lazain'i Jehova dia ataonay. Androany dia ao amin'ny Exodosy 5:10 no anomboka hidirantsika amin'ity androany ity. Fantatsika tsara fa Andriamanitra dia nanome lesona ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fitaovana maro samihafa. Ary anisany anankiray fitaovana izay nomen'Andriamanitra antsika dia ny tabernakely. Tiako ny laza amintsika sahady fa ity tabernakely ity, na le hoe fitoerana masina, dia manondro an'i Jesosy ny fanompoam-pivavahana rehetra izay tanterahanao. Ary ao anatin'ity fitoerana masina ity, na ity tabernakely ity, no azontsika lesona, azontsika tsapain-tanana, fa ao anatin'izany ny drafi-pamonjena izay ho tanterahan'i Jesosy taonjato aty aorianany izany toe-javatra izany. Na dia efa nitarika ny zanak'Israely hatrany Egypta azy Andriamanitra, na dia efa nanakaiky azy ireo mandrakariva azy Andriamanitra, dia nanome torohevitra, toromarika kosa izy mba hanorina fitoerana masina tamin'ny alalan'i Mosesy. Sao no afatra napetraka ao amin'ny Exodosy 5:10 ka 9:9. Hoy izy hoe, ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy, dia onona eo aminy aho. Averiko ny mandeha. Ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy, dia onona eo aminy aho. Dia amin'ny 9:7, araka izay rehetra asehoko aminao, dia ny endriky ny tabernakely sy ny endriky ny fanaka rehetra momba azy, dia araka izay no anaovanao azy. Amin'ny 9:7, ary tandremo mba ataonao araka ny endriny izay naseho taminao tao an-tendrombohitra izy. Ry mpiara-midinika namana, nanome baiko Andriamanitra, asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy, dia onona eo aminy aho. Dia hoy ny toy ihany avy eo nanao hoe, hoy izy hoe, ataovy araka ny endrika izay asehoko aminao. Andriamanitra mampiseho ilay tabernakely izay nasaina natanterahany Mosesy. Tiana ambara eto, dia le tena manao hoe, dia onona eo aminy aho. Teo eo akaikitsika Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ny ahatsapa antsika fa tsy mahafoy antsika Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ny ahatsapanao fa teo eo anivon'ny ankohonanao Andriamanitra. Asaio manao fitoerana masina ho azy.
Marina fa nisy fanambarana nataon'ny apôstôly Paoly taty amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 7 mana hoe Andriamanitra tsy mitoetra amin'ny tempolo sy ny trano zay nataon'ny olombelona. Tahaka izany koa ny mpanjaka Solomona dia nilaza manao hoe amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:7 Andriamanitra fa dia hony ety an-tany tokoa. Ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao koa maika fa ity trano nataoko ity. Nefa Andriamanitra dia nilaza manao hoe asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy. Ry mpiara-midinika namana, ny fitoerana masina na ny tabernakely no toerana natao isehon'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny zanany. Eo amin'ny fitoerana masina eo amin'ilay tabernakely no tian'Andriamanitra tsapana fa eo anivonao izy. Raha manapa-kevitra ianao androany fa ny tokantranonao dia ataonao fitoerana masina ho an'Andriamanitra dia azo antoka fa eo anivonao Andriamanitra. Toy ny tantara dia nasaina nitondra fanatitra ny olona tsirairay avy mba hanorenana ny tabernakely. Fantatsika tsara fa betsaka ihany koa ireo fanaka izay mbola nampidirana tao nataon'Andriamanitra amin'ny tsipiriany ny fomba natanterana ny fanorenana an'ity tabernakely ity sy ny fanompoam-pivavahana izay manomboka amin'ny Exodosy 15 hatrany amin'ny 17 ahitantsika izay fandaminana izany. Andriamanitra mihitsy no manao mahadrafitra amin'izany fanorenana zany ny fanaka atao ao. Ary anisan'ny zavatra tsy maintsy ampidirinao ny fiaran'ny fanekena. Tiako nilaza amintsika fa anisan'ny antony nanorenan'Andriamanitra ny fiangonana dia ny mba hitehirizana ny fiaran'ny fanekena. Inona moa ny fiaran'ny fanekena? Ny hitehirizana ny didy folon'Andriamanitra. Indrisy nefa mampalahelo fa indraindray ataon'ny olona tsy ampidiriny akory ao amin'ilay fitoerana masina ao amin'ny fiangonana ny fiaran'ny faneken'i Jehova. Kanefa anisan'ny fanaka izay nasaina ampidirinao zany. Maro ireo rehetrarehetra ireo. Zany rehetrarehetra zany dia maneho amintsika ny drafi-panavotana aventsika ny mandeha. Fa ireo fandaminana rehetrarehetra atao amin'ny fitoerana masina ireo, ny fanaka isan-karazany, ny fanompoam-pivavahana isan-karazany dia maneho an Jesosy ilay tombo sy mpamonjy antsika ary no tanterahany zany taon-jato maro tanty aoriana. Maneho taratra ny momba an'Andriamanitra ny fitoerana masina. Nasaina nanorina ny fitoerana masina araka ny modely i Mosesy. Ry mpiara-midinika namana, ilainao ny manaraka ny modely izay apetrak'Andriamanitra amin'ny fanompoana azy. Maneho taratra ny fitoerana masina ny andalan-teny koa ity fitoerana masina izay nasaina natao ity satria naseho tamin'ny Mosesy teo tendrombohitra izany. Izany hoe any an-danitra zany misy fitoerana masina anankiray izay tsy natao tanan'olombelona. Ary nanana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanarahantsika n'Andriamanitra ity fitoerana masina ity. Mandra-pahatonga ny fotoana izay nahafatesana Jesosy sy ny asa izay nataony eo amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Fantatsika tsara fa foana izany fomba fivavahana rehetrarehetra zany rehefa maty teo amin'ny fijaliana Jesosy ka tritra ny hevitra lamba izay mampisaraka ny hevitra masina sy ny hevitra masina indrindra. Tanteraka teo amin'ny Jesosy izany fanompoam-pivavahana ny drafitra ny fanafotana izany. Andriamanitra eo anivon'ny vahoakany. Tiako tsapanao zany androany fa eo anivontsika Andriamanitra. Ao tsapantsika rehefa ao amin'ny fiangonana isika eo anivontsika Andriamanitra ka haitsika manaja izany toerana izany sy manome voninahitra an'Andriamanitra ilay tomboitsika. Andriamanitra ne hitahana ka raha nanomana ny drafitra ny famonjena tamin'ny alalan'ity fitoerana masina ity Andriamanitra ka hitoetra eo anivon'ny vahoakany dia mba ianao koa ao anatin' izany voavolavolan'Andriamanitra ao amin'izany fanavotana sy famonjena izany. Asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia honina eo aminy aho. Iriko mba honina eo amin'ny tokantrano misy anao Andriamanitra, eo amin'ny toerana izay misy anao Andriamanitra. Ivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay io, sotranao izahay noho ny fitiavanao anaiky nanomezanao izany taridalana lehibe sy mafonja izany
ka nampafantaranao anay fa teo eo anivonay te hiara-monina aminay ianao, ka nomenao ny baiko ny anorenana ny fitoerana masina. Tianay ary androany, raha toka ny fonay mihitsy no fitoerana masina ka hitoeranao androany. Tomoera tompo-temponay ianao, monena eo amin'ny fiainanay, aza mafoy anay. Aoka ianao mihitsy no ivo ny fiainanay, ka nampivoaka izay namiditra na mandeha na mitoetra, dia ianao no ivonay isan'andro isan'andro. Ny vavaka tononona sy tany amin'ny lara Jesosy. Amen.